Tokolas topoko vavy manaritra ny arabandray amin'ity takarivan'ny asabotsy ity manasanao mpanajana naraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao eto fahitalavitra ma-TV sabotsy ny andro ibahan-toerana zany ny tontolo sosialy ny seho ara-zavakanto samihafa ihany koa dia hoentina amintsika ny fitokanana fotodrafitrasa no tanterahana teto amin'ny firenena izay malina olona maro mitana ny sain'ny mpanara-baovao ihany koa amin'izao fotoana izao hoentina aminao ny akon'izany amin'ity andro androany ity notokanana omaly ny fahavitan'ny fantarana ny serana mpiara-manidina ao Ravora Sainte Marie natao indrindra ifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena izany fotodrafitrasa vaovao izany satria dia nitentatra hatrany amin'ny 4 miliara sy 70 tapitrisa ariary ny tetipidin'ny fanamboarana azo heverina zany fa hitondra vokatra tsara eo anivon'ny tontolon'ny fizantany ao amin'izany tanàna izany ny fisian'ny fanamboarana tahaka izao. Ny tombo avy telo eny ny velarany serana mpiara-manidina eto Ravora Sainte Marie izay mirefy 4,500 metatra toradroa ary ahafahana mandray mpandeha mihoatra ny 2,500 taona atao aoriana ny asa fanitarana ny tanterahana teo anefiny ity serana mpiara-manidina ity. Omaly ary no nanatanterahana ny lanonam-pitokana tamin'ny fomba ofisialy tao aoriana ny 4 bolana nanaovana ny asa fanitarana. Mitetina 4 miliara sy 700 tapitrisa ariary ny tetipidin'ny asa ary ny 700 izany dia netoany Adema raha toka ny fitondrana malagasy kosa no niantoka ny 300 ambiny. Nosafidian'ny filakevim-pitantanana ny Adema manokana moa anaovana izao asa fanitarana izao ny teto Sainte Marie. Raha ny rogarany Sainte Marie zany dia manana ny toerana manokana zany ao anatin'ny concession napetraka tamin'ny Adema. Raha tsika mahafantatra fa ny serana mpiara-manidina Vato sy Nosy zany dia ho tantanana consortium vahiny. Zay kosa zany amin'ny Adema dia mba te ampiseho fa hoe ity serana mpiara-manidina Ravora Sainte Marie ity zany dia hovitain'ny malagasy azaka sedavany ary aseho koa ny fahaiza-manaontsika malagasy zany amin'ny zavatra ty. Zay voalohany. Ny faharoa zany dia toerana misy ny Sainte Marie eo amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany sy ny fitaterana bakabaka zany. Ka rariny loatra ngamba raha ohatra ka hoe atao zay tsaratsara kokoa zany ny fandraisana mpandeha eto amin'ity sirana. Amin'izao fahavitany asa izao dia ATR 72 iray miampitoinina iray no afaka raisiny ity serana mpiara-manidina ity. Tafiditra ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana eo amin'ny fampiroboroana sehatra fizahantany kosa no nanaovana ny asa fanitarana. Asa fanitarana izay tsy mahakasika ny serana mpiara-manidina Sainte Marie ihany fa mihitatra amin'ny serana mpiara-manidina hafa ihany koa araka ny ambaran'ny minisitra ny fitaterana. Tao anatin'ny fotoana fohy izay betsaka ireo fotodrafitrasa indrindrandrindra mikasika ny aéroport sy ny aérodrome no namboarina teto Madagasikara. Ao ny Antsirabe izay mety hotokanantsika Antsoatsy ary ny arahana miaraka amin'ireo mpiara-monibonantoka sy sehatra tsy miaka. Ao ny fanaovan'ny Sonia fanitarana sy fanavaozana an'ireo aéroport lehibe anankiroa ny Vato zany sy ny Nosy be. Nefa tonga eto Sainte Marie tsika izy no lohalahara amin'izay rehetrarehetra zay dia efa vita ary tsara dia tsara ny aéroport menareo eto a Sainte Marie. Natao izany hitondrana fampandrosoana ho an'ny vahoaka. Ny Adema izay ao anatin'ny fiovahan-drafitra amin'izao fotoana izao dia efa manomana ny fifanarahana eo amin'ny fandraisan'ireo serana mpiara-manidina madinika no tantanan'ny ACM teo aloha toy ny ao Maratsetra, Kazoabo, Manjary, Antsirabe. Mitotaly 450 kosa ireo serana mpiara-manidina ho tantan'ny Adema raha toka 12 zany teo aloha. Ny filoham-pirenena Rajaonary Mapiany izay tonga nitokana ity serana mpiara-manidina ity dia nanome baiko amin'ny fanokafana ny fitrandrana ny abakabaka Madagasikara. Tsy maintsy atao izay ampitomboana ny famezivezena na abakabaka tonga amin'ny tanàna tahaka itony mba hampandrosoana ny sehatry ny fizahantany. Dia eo zany no mipetraka ilay fanontaniana hoe ampy ve raha ohatra ka kompania mpitaterana ray
no maketo amin'izao fotoan'izao a dia ohatsika hoe tokony velarina le izy a na ho an'ny atao anatiny zany a na mifamezivezena amin'ny sehatra atao hoe régional zany a na amin'ny sehatra international zany ka zay le izy hoe misokatra izy io a marina fa misy fiapetra izy io a fa dia misokatra le izy a ary tokony isy ny fifaninanana ao anatin'le izy zay fifaninanana zay dia hiteraka tsy vitany hoe abetsahan'ny olona miditra aty fotsiny satria izy fiatraikana eo amin'ny atsara ny kalitaon'ny atao hoe service le izy a fa mety ihany koa hiteraka fienany ny sarany a mba abetsaka zany a ny mpizahatany zay tonga aty. Fivahinana fahantelo ny tanterana filoham-pirenena teto Sainte-Marie moa ity ny tanterana omaly ity izy izay nanambara fa ny fahavitany asa fanitarana serana mpiara-manidina dia fanomboana ihany eo amin'ny asa fanatsarana endrika sy fampandrosoana ny tanàna Sainte-Marie ahatonga azy hipetraka tokoa eo amin'ny matoerana isany misarika mpizahatany be indrindra azy. Isany noresahany tamin'izany moa ny fanatsarana ny fahazonany angovo aty atoerana, ny fampidirana ny angovo azavaozana, ny fanohizana ny ezaka amin'ny fampazona rano fisotro madio.